Atolotra anareo anio ny tantara indray miseho nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Dina. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Liva Sioly ary Andrianina miaraka amin'ny Falsi Sinez ary Jean-Jacques. Tovo Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatosy. Toy ireny olona manofo ireny ambony lamasinina mitondra ialatsiny. Tampotampoka be mantsy ny nanapahako hevitra ny andeha hiala. Isintaka kely mihitsy ny toerana aloha dia ny tokantranoko. Ohatran'ny tsy zakako intsony ny aina tao. Izay rehetra ataoko ahatsiarovako androjo daholo. Izay jereko rehetra dia ny endriny no hitako, na rindrina, na seza, na varavarana. Dia ny salovandavany no misirana. Tena leoko mihitsy nandeha. Hitady fanadonona hamono ny fahatsiarovana. Tonga ihany aty. Tsy maintsy akaposiposy hanatitra eny amin'ny tranon'ny oly. Mbola lavidavitra ka tsy vitako ny andeha tongotra ka. Gaga izao satria tsy nanonona fotoana ahatongavako na dia efa nampilasa aza. Andraso fa tieto misy posiposy mijanona. Iza kosa mandonodona trano izany? Dina! Ioly! Nanolotra ny sandriny roa ioly ny tsena. Za kosa tonga dia nantoraka teny an-tratrany. Ny fokofoko ny tomany toy ireny zazakely ireny no fihin'ny teo an-tratrany. Mangina aoka izay. Afi mandroso, aingana, mandroso amin'izay andao. Dia noraisy ny valisy kely teny an-tanako ary notantanina keo amin'ny seza lava malemilemy dia nampiondaniny teo ambony fehiny sady nanavosafy ny lohako izy. Voaraiko anie taratasy nalefanao e. Nanina tsy nampilaza dia nitsenay ny tampoka be ny fanapahan-kevitra andeha. Tsy tatiko intsony ny janona tao an-trano. Andraso aloha e. Ty aloha sotroy aloha ty jus ty e, jus glacé ty. Misaotra. Ary tantarao amin'izay raha tianao tantaraina, raha mbola tsy tianao tsy maninona. Fantatro fa mety hanamaivana ny alaheloko ny fitantarana an'izany tamin'ny oly. Na dia kely fotsiny ihany aza. Tonga amin'ny fitenenana hoe ny alahelo tsy ambara avana zakan'ny tompony ihany. Tsy nisy tsy ambara telo ny afina tamin'ny oly ihany koa. Na ny azy, amiko. Ioly namana ela efatra amin'izay fahazaza. Toy ny efa raita-po tamiko mihitsy. Tsy mafankafoy. Saingy voatery tafasaraka noho ny fitadiavana mahazaka maniraka sy ny fiainana samy manana ny azy zahay tato reny. Na izany aza nefa nefandray foana, antaratasy, antarobe, ary miaona tsindraindray toy izao ihany zahay. Dia nanomboka ny tantara taminy aho. Rojo no anarany. Raitany razana any ambanivohitra ny Ambohitsilaoza ny dadanay sy ny dadany. Mifanao antsimo sy avaratra ny tranon'zareo ary loasakely no manelanelana azy. Ny tany no nifankahitanay. Herintaona lasa izay. Tao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra. Manahoana ianao Mademoiselle Dina? Manahoana ianao Ramsey? Fa izy ianao ary ahoana moa no ahalalanao ny anarana? Rojo ireny no anarako e.
Ary izy moa tsy mahalala anao raha mbola ety amin'ny manodidina ety e. Zany ve? Madiny Zeltina zanaka Rabenatoandro sy Rasovololona ao ambony tsy laozana. Fangahy ianao mipetraka ety? To mbola tsy hitakitako mihitsy ko. Zany hoe mandalo eny ety mba maka-rivotra kely fa tsy tena hoe mitoetra. Tovy ihany zany tsy tiako. Itsy ambo tsara faritsy atsy mihitsy no tranon'ny dadanay. Izao? Ngiara Vilomanana re. Ay ve zanaka Ravelomana ianao e? Zanany Lamatoaka. Ianao zany le hoe zanany fonctionnaire ambony be miasa any Antananarivo? Izandray ary zany. Mpiasa birao tsotra fotsiny fa tsy ambony be akory zany. Tsy direktera no sady tsy PDG akory. Ka zany angeny malaza ety e. Ianao kosa zany le hoe zanaka Rabenatoandro sy Rasovololona vavy tokana. Tsara taretony anjelo. Mba mahay milaza koa zany olona zany. Ka io ny tonga amin'le hoe ny mpilaza ho mahay moa mivalala koa misy raha teo. Fa ono aloha e. Ngaino midina matetika ety sa? Matetika ihany aloha e. Mijery an'iny be rozy fa izy riro no mangingina. Zay eny Antananarivo any daholoko. Kosa dia ono oviny aloha zao ny tonga taty. Vao 3 andro zay. Za indray aloha vao maly. Ay ve? Mba teo tonga matetika sy janony elaela ety fa tsy afaka noho ny asa e. Marina aloha zany e. Manginy fotsiny ireo vady aman-janaka tsy maintsy karakaraina. Fangahy nefa manambady aman-janaka. Ianao angeny teneniko an'izany e. Fa izy aloha no milaza aminao fa efa manambady ahy e. Ka na fofony arany tsy misy e. Mitovy zany tsika e. Fa za indray zao mbola tsy miasa fa mbola vao manao stage. Ary efa kingery ianao zany mitsongoanana sy manoraka. Efa zatra e. Ity angeny notsasaky ny androm-piainako e. Ny antsasany any Antananarivo. Tantsaha mihitsy raha ny tena izy fa nandranto fianarana no niakarako tany Antananarivo tany. Zany e? Za indray aloha dia tany mihitsy nahalehibe ahy e. Mahasodoka ny fiainanao Antananarivo ao rojo a. Indrindra nefa ho an'ny tanora e. Io indray zany dia miankina amin'ny tsirairay avy ihany ridina. Ny toe-tsaina foana anie no mitondra an'io e. Ohatra ity za dia tsy mahalala fomba fa dia mijery anao fotsiny eto. Eo ampika anao manondraka e. Oka zao efa kely sisa dia vita e. Ka mitsongoanana indray ary. Eo ary. Sady raha vitoto mbola ho totoana ataona sy ny belokany io ity izao ko atao be voanjo. Fa tena matsiro zao zany a. Ndao hisakafo any aminay ary. Tena marina ve? Aleoko kanazy ao manaraka fa sao dia vahiny tsy napozina ako. Ity amintsika ety ambanivohitra ety nga moa misy an'izany vahiny tsy napozina izany e. Ny ety ny any masaka tsy misy tompony fa any Antananarivo no misy an'izany. Dia izay no naolanay voalohany. Tatoriana dia lasa nifankatiza izy rojo. Nefa nao fotoana matetika izahay rehefa hidina eny Ambohitsilaozana dia miara-mitsangatsangana sy nitety ny manodidina teny amin'ny tanàna rehetra teny. Fa ny toerana falehanay matetika sy tiany indrindra dia ao an-tampokavoana vao hiakatra n'Ambohitsilaozana ao. Mahatazana ny manodidina rehetra, na lohasaha na tanàna, feno mimoza maniry. Misy fotokazo lehibe izay ao fipetrapetrahanay sisy. Fotokazona sy ny sary fo anankiroa mifamatotra sy ny anaranay. Teo tokoa mantsy no nanaovanay sy rojo ny dinanay voalohany. Dina tsy hifanary, tsy hifandao sy hifankatia mandrakizay. Tao nofinofim-pitiavana ihany zany. Dina? Na mbola hatrany amin'ny zafikilitsika sy ny zafiafintsika azy angamba. Tsy ho fatana voafafy reto soratra sary reto e. Satria efa vita sokitra lalina amin'ny vatakaso. Raha tsy nihazo mihitsy angano mirodana sy may. Rojo a. Tiako raha mifamatotra lalina manoatra noho izao ny fotsika sy ianao ary mandrakizay. Aza matoatra ianao raha ny amiko Rodina. Teny dehilahy tsy miverina indro. Matoka isay ianao raha afaka fa tsy atendry molotra ihany akory ny fitiavana natolotra anao sy ny tiana nomeko anao. Misaotra rojo a, matoky anao a.
Teo dia natsahatra kely ny fitantarana satria tsy tanako ny ranomasoko fa nirotsaka indray. Notsakotsakony ny fahatserovana. Iolo kosa tsy ny loha-bava fa ny andro mangina izay itoniako. Nanafisafy ny lohako toy ny zaza tambatambazana izy. Kelikely dia nanohy ny tantarako ihany aho. Neona matetika toy izany koa izahay izy rehefa any Antananarivo. Miara-mandeha misakafo any ivelany any rehefa misy fotoana. Indray andro teo amin'ny restaurant iray falehana izay. Tina, inona no hoaninao? Ka izay hoaninao ihany ka? Eny ary. Mba mekely soupe chinoise ry anankiroa. Dia mba ciboulette de viande anankiroa. Fa hono tia rofiny indray no zany no andidina ny tanàna. Mety mbola ela kely indray ngamba e. Tena mbola sahirakirana azaoko. Ka nazahako ny ary toraka izany. Tena sepitry ny asa mihitsy indrindra moa amin'ity herinandro ity. Ngamba tena tsy hanam-potoana intsony raha tsy efa maka congé ndraika. Ka atao ahoana e? Andray tsika manarinako. Io ary ny sakafo ataovy. Ie, mastomana. Dia aleoko ny toraka izany. Rojo, ianao ve io? Ohatray. Vola marina. Vola ve io e? Ie, izy mihitsy ty. Biso aloha e. Fa zao aloha e. Aloha asiana présentation kely. Izy ry vola no tiana fofombadika. Ary izy kosa ry tiana no vola mpiara-mianatra tamin'io taloha. Izany hoe nandeha noho ny fianarany tany ampita tany izy. Faly mahafantatra anao mademoiselle Vola. Dia izaho koa toraka izany. Fa hono aloha ry vola. Fa oviana ianao mitonga. Vao tamin'ny herinandro lasa. Izaho mbola nitondra ny namana rehetra nanao randony teto ny villa sy ny restaurant izao. Tady anao mihitsy tsy nahita anao. Ndao eny amin'ny latabatra e. Ndao miaraka eny. Ka tsy aloha ve eto ihany sa hoe ve tsika ry tiana? Alao eto ihany raha azo atao e. Tsy maninona ary fa aloha hijanona hiaraka aminareo eto e. Dia ahoana nefa ireo namanao be dia be miandry ianao ireo ka? Tsy, efa 3 andro izao ireo nefa niara-nodikodina tamin'ny toerana Antananarivo. Efa afa-po ireo Rojo anjaranao indray izao. Fa tena nitady anao mihitsy aho Rojo. Vao tonga teto dahako aho dia ianao no nanontaniako voalohany. Ka izaho nefa mifindra trano e? Ianao tena ka tia zao efa hitano eto ka inona ary ny vaovao hoe nanahoana ny fianarana sy ny sisa? Dia vita soma tsara ny fianarana. Succès be mihitsy. Izany e? Ie, tena tsy adiniko Rojo fa raha tsy ianao aloha tsy tafitako mihitsy ny tena le thème natorinao daholo. Tena marina ve ry Vola? Iano zaza mba gaga. Ka raha izany aiza mivaly soako aloha e? Hatray aza matahotra be dia be ary isan-karazany ho avy tsy ho ela. Tsy izany mantsy ry tiana fa izaho mihitsy anie tena nanampy azy tamin'ny fianarana nataony e. Tena nisolo ny asan'ny prof mihitsy tamin'izay. Manoatra azako ka niary toratra amin'ny firy alina mihitsy aza vao vita. Aiza kosa tsy dia hoe niary torela kosa izany e. Izany hoe izy io mantsy ry tiana somary sahirakirana ihany teo amin'ny sampana nofidinika. Saika kivy dia somary natosika kely. Natosika be mihitsy fa tsy kely fotsiny. Fa ina aloha ty hoaninareo e? Io ka soupe chinoise. Alefa hicommande pizza aho dia 3 hamburger sy apéritif. Ka atao inona daholo izany ry Vola? Hoanina fa atao inona e? Ianao koa atao mampimeko. Io ary atao ve? Ohatray. Reo ve ho lany intsony? Nahoana tsy ho lany? Ary aleo ampidina apéritif. Dia ifandona vera kely tsika. Ao ary ata réussite. Notre rencontre. Dia notre amitié. Io ry tiana. Ary ianao atao tsy miteny mihitsy. Aza mihafahafa aho Izao misy kiraro nentiko ao ho anao. Tena tsara. Mino fa ho atononanao ilay izy. Dia misy akanjo koa. Zavatra maro madinika be da be. Ohatray. Dia misaotra betsaka ry Vola. Inona ny saoranao e? Fa afirin'ny zavatra nataonao anaminy izany e. Sady tsy adiniko mihitsy ireny fiarahantsika amin'ny tototo andra manalo ireny Rojo. Raha tsy teo aloha ianao dia asa angambany. Ka saika ateriko ny tranonareo ary izao ireo rehetan'ireo. Tranonareo nefa tsy hitako. Ka izay falalazaiko anao izay fa mifindra trano fa aleo atoroko anao ny tranoko vaovao e. Izay mihitsy.
ay ve ka hatramin'ny findainao avy tsy mandeha. Ka vereny ilay taloha dia vao nividy vaovao indray ahy. Hitako eo. Ary eto aty mihitsy aloha ny numéro anao raisiko zao dia zao e. Ty ary e. Dia ateriko any an-tranonareo zany ireo entandreo rariva. Ka tsy aloha ve izaho ihany maka azy ihany e. Aizany ianao indray ny sahirana araka an'izany e. Izany manome cadeau dia izaho ihany no manatitra anazy ihany. Sady tsy ho tratranao ohatrany mihitsy raha ohatra ka mbola mity herinandro ity. Mbola mitety fianakaviana be da be izaho e. Mety andeha lavitra mihitsy aza angambany. Aleo ateriko any ihany sady ahitako koa ny tranonao avao. Ndray arako. Nanomboka teo dia toa adiny tanteraka ny fisiako. Any vola sy rojo ny sehatra teo amin'ny resaka. Indrindra fa i vola. Naresaka be tsisy nandatsahana mihitsy. Nofoazina teo daholo ireo lasa rehetra fahiny tany am-pianarana. Nisy aza ny resaka ohatrany somary hafahafa ny lazain'ny vola. Eny, tsy saro-piaro aho akory. Tsy tokony ho saro-piaro amin'ny lasan'ny rojo aho. Ny fiainan'ny taloha zany. Saingy eo ihany kosa ilay fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina tokony ho tazomina. Misy ny resaka tokony avoaka sy tsy tokony avoaka satria efa fantany fa fofombadin'ny rojo. Ary olona ao anatin'ny fahalalana na i vola na i rojo fa samy nandeha fianarana. Zaho nahatsapa fa nataon'ny vola fanahiniana teo imasoko mihitsy ny fanatsika fondana n'izany rehetra izany. Na ireo sangisangy na ireo resaka ny fanaovana izy sy rojo manokana taloha. I vola koa moa efa somary anohany ihany. Eny fa na dia rojo koa aza. Efa somary miakatra ny dozin'ireo zava-pisotro lanika dia tsy tanatsony na teny hatramin'ny fihetsika aza teo anatrehako. Fihetsika? Eny, ny fihetsika. Fihetsika toy ny ahoana e? Draso kely aloha azafady e. Somary miarina kely nanova fomba fipetraka fa natsiaro reraka. Navesatra dia navesatra ny lohako. Nampadiana ny olè jura iverandray aho dia nisotro aloha. Misotra. Tao daholo na fiteny miangolangola, na fitsiky, na fijery. Raha tao bango tokana dia nanao izay antonana ny rojo sy ambaboana ny rojo teo anatrehako mihitsy vola e. Betsaka ireo fihetsika miantsy sy mila setrina. Miantsy? Ehe. Toy ny fitehenana teo amin'ny sandriny rojo sy ny sorony ohatra, ny fikasiana ny tanany, ny safosafo ankolaka. Ankolaka? Tsy azoko. Raha nilaza vola fa sendra nahita bozaka kely na singam-bolo teo amin'ny vozon'ny blouson an-drojo dia nataony izay analana an'iny. Kopakopahana moramora na fafana somary taritiny miadana ao an-damoson'ny-rojo ao dia mipetraka tsy nahelahely eo ny tanany vao miala sady miresaka ihany. Dia ahoana ho ty rojo amin'izany? Inona ilay nasetriny? Miezaka manala ny tanany moramora ihany saingy mahita fomba hamerenana ny tanany eo ihany vola rehefa avy eo e. Mba olombelona ihany ary tiako rojo. Niakatra sy kelikely tato anatiko ny afon'ny atezerana sy ny fanahy fitohinana. Kely foana ny tonga dia nitsanganako sy nialako namelako andry zareo teo fa nahaina n'endry fo ihany ahy. Tsy antoko izay nandehanana nody. Rojo no niteny tamin'ny vola rehefa ela ny ela. Ny fiaran'ny vola no nanatitra anay niaraka tamin'ireo namany. Dia izany nadirona voalohany. Dia lasa rojo rehefa avy nanoroka teo ambaravarana nety ilay fiara ao aterina indray. Minao nefa fa tsy mbola nody izany rojo. Tsy maintsy mbola nentin'ireo ny kirimbarimba niaraka tamin'ny tany izy. Vao mety nijery ny tranony angamba na mbola nakahitana tany amin'ny vola. Fa ahoana ny fitantaran'ny rojo anao rehefa niony nareo taty aoriana e? Ny afaka pitsiny io izay vao tafahoana indray e. Tsy misy fotoana niresahana firy fa mbola monjy asa hono izy. Za koa moa maimaika sady tsy nanontany azy. Tsy aleo aloha andeha karakara sakafo tsika vetivety. Mandany aloha anao mitsotsotra tsy ampaliny etsy vetivety fotsiny a.
mety noana koa angamba ianao io zao zay fa rehefa aveo to izantsika indray nresaka iny ary mandehana fa tsy maninony iny ary zay ihany ka zay dia vita ary aleo koa aloha mba hitsotsotro teo akaikinao eto ka aloha dia nanahoana ny toyny mbola tafaraka sy tafaresaka ihany ve nareo mbola tafaraka izay ka herinandro toran'izay vao niantso ahy izy nanome fotoana hafa tena be asa hono ny zavatra tsapako tamin'ny foananay faharoa io dia ny fiovan'ny-rojo niova niova izy lasa vitsivitsy teny tsy toy ny teo aloha lasa-lamborona hafahafa sy niasa sainy izany inona hono nahazo azy angaha tsy nanontanianao nanontany azy mihitsy lazainy fa problema any am-piasana ihany tsy fantany anefa dia fantatro foana izy rehefa mandainga amiko tamin'io dia tsy tena nilaza ny marina tamiko izy tsapako fa misy zavatra hafa mampiasa saina azy ihany ary matoa izy tsy niteny sy nanafina an'izany tamiko dia mazava be izany amiko tsy nandiso any eritreritro nanomboka teo dia nianiataka tsy kelikely tamiko ny fonrojo nianahalana ny feonanay ary na niaona aza dia misy manelingelina foana tamin'ny antso telefona dia tsy iza fa hivola ihany teo maresaka tapatapaka ny fanaovan'ny zareo ny nahalalako fa hay izany ary zareo mihaona foana matetika indrindra amin'ny alina miaraka amin'ireo namany vola be dehibe lasy vavy mandeha mitety boaty mandina mijery spektakla tsy nahagaga raha tsy nanana fotoana natokana ho antsony rojo fa drodroko izany fivoahana isakala izany sy ny asa be amin'ny atoandro ka reraka hatramin'ny fijery azy sao dia mangatika aloha diny io misy dra io dia tarito rakofo somary mamilifiry ihany mantsy aty aminay etyko ka tsy manina fa ohatra izao efa misy partesity amiko ty ay eny ary dia tsy izy ny teninao indray andro alarobitany izay fantatro fa tsy maintsy ho tonga io fotoana ifandonana io na hoelana hoaingana saingy tsy naposiko ny fomba fisehony tonga tampotampoka tao amiko rojo tampotampoka be na tonga ava hoe sady maika koa fa sakilaza zavatra aminao fotsiny zavatra inona zao ry dina andeha eno misy dia tena maika be tsy maintsy alehako andeha ho aiza ianao hoannosy be hoe rojo eno izany hoe misy zavatra tsy maintsy alehako momba ny asana ihany dia andeha roviana ka raha pitso ihany ka dia izao ianao vao milaza n'izany amiko ka zao ry aho vao misy fotoany sady tsy tiako koa ilay ampilazanao telefona aleo mba mifanatrika ohatran'izao ihany aiza moa no isian'ny fotoananaoko amin'ny fiarahana amin'ny vola sy ny forongony ary sao dia mba hiaraka aminy koa sary ianao io izany hoe andeha any aloha izy izany hoe misy fianakaviana hojerena ony ihany dia efa samy ihany ihany re dia aleo miaraka ka tsy izany moa ny tonga dia lazaina sy tsorona fa ainao ka programa efa vita izany ny nareo aiza kosa ardiana lalana ny graisana fa ny ato samy manana ny azy za zay hivarotanao sakabelo rojo heverinao fa jamba anga tsy nahita n'ireny fihetsika ireo tany amin'ny restaurant reny fa nanao inona ny fihetsiko atsafainao indray reny izy mody mitehetehina sy mandray ny tanànao reny misafosafo ankolaka sy ny sisa tsy tahotra tsenatra hoe masoko eo ka izy eleny manao an'izany ry dina fa tsy za mihitsy hatramin'ny firesaka ireo fongarina daholo izao lasa rehetra taloha ny arahan'izao inona moa ny erarahiko izay fiainana sy tantaranareo taloha tany rojo fa fantatro fa fandrangitana mihitsy no nataon'ilay volanao iny no heveriko ty fa mba olona mahalala fomba fa hoe nandia fianarana ay tsy mainena reny ve no mba namanao izany no nataonareo mbola averiko aminao indray ry dina fa izy ny nanao an'izany fa tsy za na ianao koa azy tsy nisy teo anatrehanao antsony raha vao tonga izy
takona tanteraka tao ambadiko vola. Azy rery ny resaka. Izy no nantsanantsana nameno ny sofinao. Ka efa fomba firesany reny. Ny masonao tsy nahita afa-tsy izy. Tsy nisy na dia ezaka kely avy aminao aza nampahalala azy fa tsy mankasitraka ny fihetsika nataony ianao. Ka zaho kosa nyeridiny efa niezaka nanala ny tanany. Nga tsy hitanao reny. Dia tokony mba niataka kely ianao nanalavitra azy. Ka efa niataka nanatona anao mihitsy fa nakisany nanaraka koa ny sezany raha natandrina tsara ianao. Senao mihitsy ny tena mampiresaka azy sy mivanivany niaraka taminy. Ny fisotroana amin'izay tsy mijanona mihitsy. Ny eo lany ny eo ampidinina indray. Tena kivy amin'ny toetra anao Rojo. Kivy ary diso fanantenana tanteraka. Izay lazainao Rodina fa ny saiko aloha dia teneniko anao fa madio. Raha tena nadio ny sainao nitsangana ianao dia nitondra ny ala teo nandeha nody. Fa tsy navelany amin'izay sitraponà roa teo Raha ny teny hoe ody ianao dia tsy nijanona tao tsika fa avy dia lasa. Satria izany no andrasanao hiteny izany meloa fa ianao tsy hitsara tena mihitsy. Amin'izay mantsy dia hoe izany tsy mahalala fomba na izany sary-piaro. Izay no tadiavinao. Izao tsy tia famaly aminao Tsy izany mihitsy ny natongavako eto Ary mbola averiko aminao Rodina fa madio ny saiko tamin'ireny Ary zao nareo manapa-kevitra ny arandeha zao mbola madio ihany koa. Mbola averiko aminao fa mbola madio ny saiko. Okare Rojo, eo imasoko azy ireny no ataonareo komaika fa takona tsy hitako any lavitra any dia asanao re Rodina na atoky ianao na tsy fa dia izay io izy andeha dia iverina afaka tapa-bolana. Sady miantso anao re rehefa tonga any. Hatramin'izay ary ianao tsy nahalala ny antso raha tsy indray mandeha iniko. Aza misahirana amin'izany akory fa izay mahalavorary ny fiarahanareo sy vola atao. Izay raha fa velomy Diny. Velomy? Soavadia. Dia andeha anatona anoroka Rojo. Za kosa tonga dia nihodina niataka nanalavitra azy. Mandehana re Rojo. Henoko mbola nisendry kely izy. Nanatona moramora ny varavarana sy namoha azy dia lasa. Mastohopana. Misaotra ianao koa toraka izany. Karazana legioma fitengena ao amin'ny lasy po Tena tsara ka. Legioma mantsy ny tena vokatra ty Mihina fa tena tianao ka. Tsara ka. Mbola tsy adivy nge le fitiavanao lasopy fahiny. Tena matadidy tsara ianao. Manaona ny tsirony. Tena tsara ka. Sady le izy nge vitanao marihatra tsara Mahery rary omany. Tena hiezaka mihitsy ny aka. Miezah mihitsy fa jereo ngety ianao hoe tena kely mihitsy. Ka tsy hita tsinonako. Mafy ny sedra lalovako ry olona. Sampany voany tia kanefa. Dina, tena miangavanao mihitsy mba ahery sy atanjatsainy. Atanjatsaina? Izany mihitsy. Ny fiainam-pitiavako iray manontolo no nirodana. Tamin'io fahalasana ny Rojo io dia toy ny zavatra potika tao anatiko tao. Tsy haiko na ny fanantenako sy ny nofinofiko rehetra na le dina sy velorano ny fanaovanay fa maharary ala izy olona. Tsy afeniko anao fa efa saika tratry ny famoiza-po mihitsy efa saika namono tena ry olona. Dina. Tena marina izany. Zamanao foana mihitsy. Erikely fotsiny sisa mahany mba hoe nampitraka. Eny anome tsiny ihany angamba ianao nefa rehefa tonga ny fotoana lazany Rojo fa iverina izy kanto sy tonga mihitsy dia tena kivy tanteraka na dia mbola nanantena ihany aza. Ary dia tsy maintsy nanaiky ny zavanizy fa efa nareny potika ilay fitiavanay. Potika noho nietraketraky ny sasany. Dia ka kizay ka ho azy zay. Tsy ry olona. Avelao aloha hivoaka daholo izay mety ho fihetseham-po atao anatiko ato sao dia andratra ary raha izay fa fantatrao fa anamaivana anao tsy maninona. Fa izy hoe izany tsy niantso anao mihitsy. Niantso izy raha vao tonga tany mihitsy tahorinan'io koa fa tsy mivaliako satria mbola tezitra dia nivonoko hatramin'ny telefonako mihitsy. Dia nanoratra ihany koa izy avy eo ny indroa fa
tsy nijereko akory izay lazainy tao anatiny tao e. Tokony mba mivakinao ihany le iziko. Hitondra ratra-po aho fotsiny. Efa pirofo miariary ny tsy nahatongavany tamin'ny fotoana voatondrony. Nilazainy angefa tapabolana nefa dia ray volana manintsitra izy tany any. Zay vao nahalalana anoratra. Variana izy ry Olya. Ary ny asany amin'izany ahoana? Dia tena tsy fantatro mihitsy e. Za nieritreritra hoe efa tonga angamba izy fa tsy mandalo any amiko intsony. Ny mpiara-miasa amin'ny sendra ny fanina tamiko izay nahalalako fa mbola nosy be izy ray volana taorian'ilay nandehanana izany fa tsy fantany izay mbola ataony any. Dia herinandro taorian'izay indray mbola ny andro foana fa tsy hita mihitsy izy. Ary manina raha mba nandaniana tany am-piasanany e. Ry Olya. Raha tonga izy raha mbola nisy ny fitiavany tany an-trano izy nanazava toy ny fanaony fa mazava be ny fietsiny ka nanaiko ny ala ny nifindra trano lavitra e. Dia nifindra izany ianao io zao e? Nifindra efa tapabolana izay. Nifindra trano, nifindra asa. Nifindra asa koa? Nifindra asa ihany koa. Roa volana katroka androany izao no nandeha nan-drojo e. Tsy nisy taratasy intsony, tsy nisy antso telefona intsony. Ny fanday kokoa efa soloko raha teo e. Eny e. Ataovy aloha sakafo dia andao sika aloha atory e. Ataovy aloha io. Mampalahelo Dina. Tena voadona izy ary tsy tanty ny sedra nahazo azy. Izy koa moa nety-po loatra koko. Tokony mba niala nenina ihany izy nanafitra n'ilay fitiavana fa tonga dia nionina tamin'izao. Ohatra hoe asa tokony io mba nandeha tany am-piasanana izy ohatra na tany an-tranony. Tokony namaky an'ilay taratasy koa izy ninona voalaza tao e. Tsy fanenjehana aloha ny faharesena amin'ny fitiavana nefa tsy afaka ny anary azy ahy e. Adidiko manampy azy. Izao ngamba ny dia ataoko. Dia aka congé tapabolana mba ahafahako miara-mipetrapetraka amin'ny eto e. Izay mihitsy ny mety e. Dina. Zao no izy Eny ry Olya. Ekeko fa marary izany ny lozan'olo tiany izany. Saingy ny ratra rehetrarehetra misy fanafodiny avokoa dia ny fotoana e. Ianao izao efa ato an-tranoko. Atao fotoana any aminao ihany eto e. Aza mihafahafa mihitsy ianao. Na manao foana vonona ny anampy ianao. Mety tsy asolo ny banga angamba nefa hiezaka hanao izay azoko atao e. Misaotra ry Olya. Izay indray. Zava-dehibe amiko izany teninao izany. Sambatra no manana namana anao. Tsy ho voavaliko mihitsy izao e. Izay rehefa maherezy. Misaotra e. Nanao izay azo natao tokoa Oly. Namalifaly ahy tamin'ny fomba rehetra. Nitondra nitsangatsangana, niara nisakafo tany ivelany, namonjy fety, dia, hira, mozika, fampisehoana isan-karazany, namonjy fanasana. Indray andro. Dina. Dia hamonjy kely invitation-n'olona tsika roa raha afaka pizza. Invitation an'izy? Tsy izany hoe fa fitsingerenana taona nahaterahana namako izay e. Ay ve. Ahoana? Kamora? Tsy izany fa ny akanjoko. Ohatrany tsy misy azoko entina amin'izany ange eo e. Sao dia mahamenatra ako. Dre. Fa tsy mitovy be angasika roa e. Asako. Hatramin'ny pointure kiraro hatramin'izay zake mitovy foana e. Io ny l'armoire. Dia jereo izay akanjo tianao anaovanao. Izany. Be lehibe ireo e. Ao koa ny kiraro e. Izany fa nilaza taminao hoe aza mihafahafa e. Atao fotoana ny zokinao reta-po aminao mihary Dina. Eny ary misaotra ry Olya. Tsy sorany.
dia nifidy izay tiako tao tokoa ny afaka pitsoariva taksi nanatitra nisy olo tamin'ny toerana mahafinaritra izay somary mivoaka ny tanàna. Trano lehibe voadidina zaridaina sy hazo maniry, feno jiro mazava be hatreny an-tokotany. Voalavitra dia hifareny feona mozika. Nametraka nahita eo an-tokotany ilay taksi dia lasa niverina. Dia lasa izay sy oly nandroso tao amin'ilay efitrano malalaka efa feno olona ny fanaretsaka. Nijerijery kely olo dia nanatona tovolahy iray nodidin'ny olona maromaro. Vao nahitanay kosa io tovolahy io dia nitsiky be ary nitsenanay. Hoay, Ioly! Feno, bon anniversaire Feno! Saotra betsaka. Izy le dina namako. Ata amin'ny fahazaza mihitsy zay roa ny fampinamana be. Izy kosa ry dina no Feno, le ankalazaina andro fitsingerenana naterahana androany. Dia faly mahafantatra anao azy zany e. Faly mahafantatra anao koa mademoiselle Dina. Dia arabaina aloha fa tonga fety. Saotra betsaka. Eny ary dia misaotra indrindra ary. Dia mandrosoa amin'ny lalindalina. Dia izy ity moa self service dia ireo buffet. Ireo koa mifandalaneta isan-karazany. Dia samy mandray izay tiany eo. Eny. Tamin'izay no nisy tovolahy hafa iray nanatona anay. Manao ny Ioly? Manao ny nary? Tonga soa? Ie, saotra. Dia natao indray ny présentation. Namihena ny tanako ilay nary voalaza fa cousin Feno, sady nandinika tsara ihany. Hitako tamin'ny fijeriny fa nanaitra sy nahaliana azy ny fahitana. Dia niara-nanatona ny latabatra misy ny buffet izay efatra ary izy mihitsy no nametraka ny plateau kely nisy vera sy ny tsakitsaky teo ambonin'ny tanako. Tia raisa. Saotra. Nahagaga fa tena ilay zava-pisotro nankafiziko mihitsy no niraisiny sy natolony ahy. Tao anatin'ireo karazany marobe nitandahatra teo ambony latabatra. Ankoatr'ireo dia be dia be ireo tanora lahy sy vavy tonga tao. Fianakaviana na namany Feno, mpiara-miasa na olo-pantatra. Sarika sy tsara fanahy avokoa ka saika adiniko vetivety ny olana nahazo ahy, indrindra moa fa inary. Tsy nisaraka taminay sy olo mihitsy izy. Toa nandray an-tanana manokana ny momba. Asa na hita ny soritra teny amin'ny endriko ny adi-panahy sy ratram-pona efa fantany ny tantarako fa dia namalyfaly sy nampiresaka foana izy. Nitondra nandihy sy nandeha nivoaka ananka-rivotra teny an-jaridaina ivelany. Toa mampirisika azy mangina koa Ioly, nanao izay fomba iarahanay mitokana irery matetika. Tatoriana moa vao fantatro fa ay miaraka Ioly sy Feno. Ary maninona ho ahy ianao no ohatran'ny malahelo izany foana sa zavy ny diso fijery? Eny azafady aloha raha ohatran'ny hoe nanontany zavatra tsy tokony nanontaniako anao fa ohatran'ny tsy haritro intsony ilay izy. Tsy maninona ka. Tsy misy ninona akory ronary a. Tena zany ve? Sao dia mba tsy tianao ny miaraka amiko eto na hoe na ny miresaka amiko ohatra ka. Tsy azany mihitsy ka. Aza lefa lavitra ny eritreritra hoe. Ka mahagaga ihany mantsika. Tovavy tsara tarehy ohatranao zao. Fa mahafinaritra aloha rehefa tianao no miresaka sy miaraka amiko eto hoe. Za mantsy tena mahafinaritra be mihitsy ny miaraka aminao e. Zany ve? Ie. Ka tovavy ohatranao zao mihitsy nge ry Dina no nofinofisiko namany. Na bika, na endrika, na toetra, tsotra sy tena malemy paika. Misaotra ronary a. Ka tena marina nge zany ry Dina.
tsy dia hoe fandokafako anao fotsiny na hoe zany ohatrany mampiresaka. Noraisiny ny tanako dia hoy izy hoe misy zavatra tiako angatahana aminao. lazao fa tsy maninona hono raha ohatra ka misy problème na olona mahazo anao anoany dia mba miangavy ry ara azo atao mba adinoy le izy avy aloha hijanona any enona dia hoe vetivety any azy aloha raha toka tsy azo fanana tanteraka. Zany io no tiako atongavana dia hoe mba aleo mba hifaly sy korantsika androany. Tsy haiko hoe diso ve aho mangataka aminao amin'izany. Tsy diso ianao ka. Ay, misaotra ary. Eny ezaka hanadino orinary ary zany mihitsy angeny no nitondrany olo aty zava-dehibe loatra izao fihetsika ataonareo amiko izao ka raha tianao zaraina amiko moa le izy vonina ny ainanao eto anilanao eto ny hoe ho zaraina ngamba aleo hijanona ho asa amire ihany aloha le izy. Eny tsy maninona mihitsy ka io koa moa izay tianao ihany fa ndao aloha tsika hiditra andeha amin'izay ka ohatra misarika mafana zany fiokira manentanentana mandeha zany sa hono izy ianao mariny zany ka ndao ary dia niazakazaka izay namonjy ny hevitra fandihizana efa fen'olona mitotoredika marobe. Voalohany hatramin'ny nandaozan-rojo avy asa fa vako azy teo iny ary toa nanokatra zorony kely tamin'ilay voaly mainty nanarona ny foko ohatr'izay. Itoy sa ho atreo ihany vetivety sy vonjy-tavanandro fotsiny amin'ny antsononary ny toy ny tantara angamba no anambara azy. Taorian'izay dia niaona matetika izahay efatra saika ila ho isan'andro mihitsy ary ny farany dia vaky nitoro ny fitiavany tamiko nary. Asa efa mety mba tsapatsapanao ihany angamba le izy fa zay avo tena resy lahatra ary dina ohatrany tsy ho zakako izany tsy ahitanao tsony na hoe saraka aminao indrisy anefa vao resaka fitiavana ka hoe foko atolotra ho an'olon-kafa izany dia toa mbola nety tanteraka nampalahelo any nary tsapako tokoa fa nisarika azy ary niezaka hanambabo ny foko tsikelikely saingy mbola nisy fery tsy mikombona ratra tsy mety sitrana tao anatiko tao ka no laviko tamin'ny pahatsorana ny fitiavany natolony ahy. Aza manometsiny ihany ary aoriana angamba asa raha anjarantsika niaraka tsy maintsy tanteraka izany amin'izao aloha tiako raha mijanona ho mpinamana be fotsiny zasy ianao. Tsy nataony nahatezitra azy ny valiteniko fa tovolahy tsoponary na dia nalahelo kely ihany azy izy dia nananja ny safidiko kosa. Lakalaka tokoa ny fiainana ny tia tsy tiako fa nefa nandao any no mameno ny saiko. Indrisy titra hody tamin'ny fiara nary avy nitsangatsangana izahay tamin'io nanao veloma azy velomnary velomy dina dia amin'ny manaraka indray eny ary tsy nampoziko ho ina nefa ny veloma farany natolotra azy satria tsy haiko izay nahazo aho fa teo ho tampoka teo tapabolana nalatsaka kely fotsiny no nipetrahako tao amin'ny oly na afa-po tanteraka ny fitondrany ahy ary tsy voavaliko saingy
tsy nahasitrana ny ratrapity ary tsy nahafafa ny fahatserovany izany. Gagy olo tamin'ny fanapahan-kevitry ny andeha hody ny ampitso ihany. Tsy nitazona any efa izy satria fantany ny toetrako fa niary efa izay dia izay. Nampitondra voandalana betsaka ho ahy ihany izy dia nanatitra teo amin'ny gara sy nampahery afatratra ary nanafatrafatra mba hitsinjo ny fahasalamako sy ny hoaviko. Dia tonga soma tsara tany an-trano ihany aho ny harivan'io ihany. Torimaso nandritra ny indray andro sy indray alina tontolo. Toy ireny olona tsy natorona nandritra ny andro maromaro ireny aho. Noho ny rivotra tsara azoko avy tany amin'ny olo ve sa izao vao mitaky ny arera-tsaina hatrizay? Asa fa dia ny ampitsitolakandro vao ny fo avy tao aho. Toa nahatsiaro tena ho irery sy very tanteraka. Tsy dada, tsy neny. Ny iray tampo lavitra daholo. Nikarakara sakafo maivana dia nandro dia niverina natory-ndray avy eo ka iva toandro be vao tafafo. Dia nihodikodina hirany trano teo. Afaka 3 andro aho vao niasa dia inona fotsiny no atao eto. Ohatrany nanenenako indray ny ala tany amin'ny olo fa inona ary no nahazo ahy dia hiakatra tampotampoka fotsiny teo e. Ohatr'ireny hoe nisy herina naingary iny. Dia inona no ataoko? Tamin'izay indrindra no nahatsiaro olona tampoka. Neny be Rozy. Toa nahatsiaro sy nalahelo azy tampoka. Tea hita azy sy tea hiresaka aminy. Sao dia mba izy kosa ary no marary matoa tsy tafatombona ohatran'izao. Dia ny akanjo indray dia anainga. Toa zary lasa fahazarako tia fanapahan-kevitra sy dia tampotampoka tsy ampoiziny ity. Nangoniko ireo zavatra vitsivitsy izay tena ilaiko hoentiko any. Satria tsy hiakatra raha tsy efa tena hiasa mihitsy dia afaka 3 andro. Tsy adiniko ny mofomamy kely sy voandalana ho an'ny Nenibe. Dia lasa nitondra ilay fiarako tsy sahako nentina mihitsy hatrizay noho ny tahotra ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny saiko mbola tsy nifantoka tsara ireny. Somamsamby ny hariva vao tafiditra n'Ambohitsilaozana. Tsy tonga dia namantana tany an-trano nefa. Nanjanoko teo potitry ny havoana ny fiara dia nidina. Nanao tanànam-posy. Dia nizotra moramora nanaraka n'ilay lalankely niakatra. Toy ireny olona very eritreritry ireny. Tsy inona akory fa ilay lalankely diso fantatro loatra satria lefa lehanay sy rojo matetika io. Mifono fahatserovana lehibe ho anay sy izy fa ao aloha ao atapony eo tokoa mantsy ilay foto-kazo misy ireo sary fo anankiroa mifamatotra sy ny anaranay. Toy ny nandeha ho azy izany ny fihetsiko nanjohy an'ilay lalana. Dia tazako nanangasanga ny tendron'ilay hazo. Teo mipotitra eo azy io no nanaovanay sy rojo ny dina sy veloranonay voalohany. Tsy hifanary, tsy hifandao ary hifankatia mandrakizay. Nofinofim-pitiavana ihany indrisy. Herintaona lasa izay. Teo dia tafatsatoka tampoka. 17 Jolay 1770. 17 Jolay 1770 androany. Herintaona androany mihitsy. Kisendrasendra sa fifandrifian-javatra? Inona no ataoko eto? Maloka tampoka teo ny endriko. Nangovotra ary diboko ny ranomaso ny masoko nanampina ny fijeriko raha iny ny potra tafavoaka teo tapon'ny havoana iny indrindra. Sady nalahelo mafy aho no sorena. Dia nirotsaka ny ranomasoko ary nihodina andeha hiazakazaka hiverina. Dina hoa. Natsambotra mafy aho dia nijanona. Nofiko ve sa tena nisy ny antso ny anarako? Le feo. Dina! Nitodika moramora. Namafy ny ranomasoko tsara ary nahita tovolahy iray nijoro teo akaikin'ilay foto-kazonay. Rojo! Hoy aho sady gaga satria
Tena hirojo tokoa io tazako mijoro ampototry ny hazo io, ary feno le niantso ateo. Iray segondra, roa, tsy nisy nahateny izay sisy fa nifampibanjina teo. Dia niotana andeha hiazakazaka andositra. Dina, miverena ho aho. Tsy rojo a. Ina indray no mbola ilanao ahy. Dina, miverena ho ahy ianao. Fa taiza ianao e? Naninona ianao no findratrano sy niala tamin'ny asanao? Ahoanao inona moa izany rojo a? Tsisy idiranao intsony izany. Fiainako izany. Ampy ihany nataonao. Sady nandositra ihany aho noho niteny izany. Izy koa sady nanenjika avy ao aoriana ihany. Diso hevitra ianao ry Dina. Miverena ianao fa hifanazavatsika. Inona indray no mbola hifanazavana rojo a? Tsy efa mazava be ve ny fihetsika ohatra amin'izay? Teo dia tratrany aho. No fiaina mafy tamin'ny sandroko roa, tsy navela ny hetsika. Esory ny tananao fa marary ihany sandroko ka. Mety aiza ianao aho iain'ny fanazavako ry Dina. Miangavy ianao aho. Enona dia hoe tsy anaky niaraka amiko intsony ary ianao fa eny tsy maninona fa rehefa izay no tianao. Tsy naharitra fa nibanjina azy. Sady tsy nahetsika raha teo voagejan'ireo tanan'ireo mafy be. Ny endriny koa ilay tohaka tamin'ny endriko. Andao hoe ry apototry ny azika resika no hifanazava raha sitrako. Tsy naleo azy aho. Aneriko nanaiky nanaraka azy niverina teo amin'ilay foto-kazonay sady nitomany ihany. Hono ary Dina. Eo amin'inona no tianao hanombohako ny fanazavana? Eny ary. Aleo ary aloha atomboko hatreo amin'ny fotoana nahatongava amin'ny vola mihitsy. Teo mantsy nitsapako fa toa nampiova ny fandraisantsika. Raha vao nahita ny vola tamin'iny dia sady taitra ny faly. Taitra satria tsy napoziko hoe efa tonga eto Madagasikara izy. Ary faly satria namana tsy nifankafo izay ary antaonany maro no tsy nihaona anay. Dia mpinamana fotsiny ve? Marina aloha fa nisy ny sangisangi-pitiavana teo aminay fa iny e. Saingy tantara efa taloha sy ny valiny izany ry Dina. Tsy lalao am-pitiavana tany am-pianarana satria tsy niafara tamin'ny fanambadiana akory. Fa raha niheritreritry ny hanambady azy niandry azy fa tsy nitianao mihitsy akory. Raha teo amin'ny fihetsiny iray dia tsoriko aminao fa tsy nakasitraka n'ireny fihetsika ireny mihitsy aho. Fantatro tsara izy fa nandrangitra anao. Saingy tsy te hanala baraka azy teo mason'ireo namany aho na teo masonao koa. Izy raha teo moa hitanao iny fa mamomamo. Iny alina avy nanatitra anao iny dia nandeha nijery ny tranoko izy sy ireo namany. Izay vao lasa rody be indray izay rehetra naka an'ireo fanomezana tany an-tranony dia mbola nanatitra ary zareo vao nody. Dia izaho natory. Manomboka eto ara dia apetrao ny fanontaniana izay rehetra manidikitika ny sainao fa hamaly ary aho. Herinandro tao aoriana ianao vao niantso andray. Ka izaho nefa nilaza taminao angamba fa hoe be asa be amin'iny herinandro iny e, ka tsy afaka nidina taty ambanivohitra intsony ary. Tsy izay ve niresantsika farany? Na izany aza. Fantatro fa niaraka tamin'ny foana ianao ny hariva ary mifampiantso ny telefonina matetika ianareo. Porofon'izany rentsika tafaraka ireny. Voaeligelina lava. Marina tokoa fa niaraka tamin'ny zareo. Kanefa ary Dina zava-tsara aminao fa tsy tamin'ny iray koa fa tamin'ny zareo ary dimy izy ireo. Vehivavy 3 mba amin'ny vola ary lehilahy 2. Mpifankatia tsoroa izy ireo. Dia vola no tsy nanana olon-tiana dia izay no antony nahatonga azy nilanao sy niantso anao ameno ny banga. Diso aloha ry Dina. Nanana olon-tiana vola fa mbola tsy tonga teto Madagasikara tamin'io fa mbola taraka tany ampita. Ary tsy nihevitra ny ampirafy azy mihitsy izy manam-pahatonga ny akory.
Ny antsoary izy tamin'iny alina iny hoe hiaritsena azy teny vato izay dimy dia nandeha. Teratany vahiny ilay namany vola ary Frank no anarany. Raha vao tonga Frank dia tery be ny fotoanako satria ny atoandro aho miasa. Ny hariva matetika miaraka amin'ny zareo mijery lanonana na mamonjy alim-pandihizana na fanasany ho fiarabana sy fandraisana ny Frank. Sady hoe ho fisaorana ihany koa satria raha tsy zaho hony tsy nifankalala sy tsy nifankahita izy sy vola. Tsoriko aminao aloha fa hafahafa ihany ahy. Le hoe irery izany tsy mba nisy namana. Ny olona nefa mandeha tsororo daholo. Fantatro nefa fa tsy hety ianao na hoentiko aza. Sady tsy ho arako koa ireo fanasana maro be fandreraka anao. Izay no ohatrany nampahalana ny feonantsika Artina. Ka inona indray no nampahafahafa be anao tamin'ilay tsika anao fanondroana iny? Niova ianao? Tsapako izany ary ohatrany niataka tsikelikely tamiko izany aza ny fonao. No hoe ohatrany niataka tsikelikely taminao ny foko aloha dia tsy marina. No hoe ohatrany niataka tsikelikely taminao ny foko aloha dia tsy marina izany. Hevi-diso ary fitsarany ity ivelany fotsiny. No hoe hafahafa tsy be teny firy dia satria Ritiana nisy zavatra nampiasa saina ary efa nolazaiko anao ihany anie izany. Problema tany ampiasana hoy izy ianao tamiko. Izay indrindra. Fantatro nefa fa misy zavatra hafa tao ambadika tao. Tena marina ny tsindrimandrinao. Asa izany tokoa ve ny hoe tsindrimandrin'olona tena tiana sy tiana? Eny e, nisy zavatra hafa tokoa. Dia tsy inona fa nanontany ahy Frank raha mazoto ny asany velany any am-pitana tsy. Ahoana tsara? Eny e, izay hoa nanontany ahy izy raha hoe mazoto ny findray asany am-pita sy hipetraka any. Dia hoe aho hoe mbola ny tany fofombadika raha ohatra mazoto izy aorian'ny raharahanay dia mandeha zahay. Tsy hafeniko anao fotra ny salasala izany anefa. Marina aloha fa narisika be ihany aho hoe hiasa any am-pita. Be karama mahita tany sy ny sisa saingy asa fa ohatran'ny tsy nafony tanindrazana izany indray ahy. Ary na ianao kosa angamba mety tsy nazoto raha teo. Mety tsy afo eo a Madagasikara ohatra na Ambohitsilaoza na ary ity foto-kazotsika ity. Ka ahoana, marina sa tsy marina izany Ritiana? Asa tsy fantatro, tsy naposiko ny teninao. Ka 10 taona tsy inona hono no vao mahazo miverina mody indray. Izay izany ilay contrat. Na dia hoe vola be aza nefa nieritreritra aho hoe 10 taona tsy hifankahita amin'ny fianakaviana ity ve na misy maty aza na ianao na izaho. Tsy fantatra koa izay fiovan'ny rivotra politika aorianao. Sady ilay izy maika be raha teo. Ny raharahantsika koa moa mbola tsy vita akory. Dia naleoko ireny janony. Asa mety aninona ve? Mety hoe Andriamanitra no nanome fa ibalitany tsy nambinina. Tokony natao mamaika ny soratra dia nandeha ihany ve tsika? Izay nampiasa saina Ritiana. Izay ny zava-nisy. Tsy aleoko ihany ve mitady ny vola eto amin'ny tanin-drazako raha hoe vola no ale ihany. Akoatran'izay dia nisy resaka bizina nataony ako. Resaka volamena le izy. Le izy aloha tsy afera-maizina ny fahalalako azy saingy tonga dia milavika. Ay. Ka ahoana, inona mbola tsy voazava aminao? Ay le mission naliako tany Nosy. Le diana le anao niaraka tamin'ny vola tany Nosy. Sady iny mihitsy no tena fototra izao korontana izao e. Iraka nampanaovana tao am-piasana iny. Tampotampoka be satria tsy tokony izany na ndefa olo-kafa fa tsy afaka izy. Nreto ireny taratasy momba an'izany. Tia ny ordre de mission ko ity sy ny sisa dia netiko mihitsy mba ho porofo jerenao. Manaraka izany tsy vola rery nandeha tany. Mazava loatra fa i Frankolotiny kosa izy efa lamena tanamany. Ny andony dia satria hitsidika an'ireo fianakaviana ihany vola no ampifankalala azy ireo amin'ny Frank. Mitondra ny Frank ihany koa hitsangatsangana izahan-tany. No tany koa natao ny fiansehany zareo dia vola sy Frank izany.
ka lasa ohatran'ny hoe fifandrifiny zavatra be ihany ary nety tamin'ny rehetra lizy sady nalefako taty aminao ny sary miampy ny fanazavana rehetra momba an'izany fa nga tsy nivakianao tsara ny taratasy fa maninona ianao tsy miteny sa tsy mijerenao aloha izy sa hoe mimpotehana a tsy mipotehako ka tsy misokafako sy tsy mijereko fotsiny zahay hitanao ary zahay le fonao tonga dia enti-po fotsiny io fonao io koniny tena manimba zavatra betsaka ary diny ny antsonao ny telefona mitapahanao ny telefona tsy navelanao anazava-kory nalefa taratasy indray indroa tsy nisokafanao tsy nivakianao akory ka mbola ao zany ireo taratasy ireo misy sary eny ihany mbola ao soa ihany ry dina andrasy fa hosokafantsika rehefa miakatra anytsika dia ho hitanao sy ho fantatrao ny fanazavana rehetra nomeko tao anatin'ny tao ny sariny tamin'ny fiansy teo misakafanana sy teo moron-dranomasina ka zany koa ve ny nampijanona anao ray volana mahery tany nefa tokony ho tapa-bolana raha ny filazanao tena tsy nivakianao marina ny taratasy ry dina endry tao amin'ilay taratasy faharoa misy an'izay eny ty taratasy ary ny fanazavana hafa momba n'iny indray inony ty io jereo inona ny fahalalanao an'iny ordonnance fanafody ay amin'ny anarako hitanao tsara narary be atany ry dina voan'ny palu fa ahoana eny herinandro maninjitra tena nevaeva teo ny elanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana fa lasaka anao ny delira fonanao ny olona ireo misoratra ireo mitsindrona ireo ny fanafody andray franko daholo ny lany vola tamin'ireo sy tamin'ny fitsaboana rehetra tany raha tsy nisy azy enina mena tamin'ny fandimby ny karakara tany lavitra tany angamba dia asa tena ndeha ny taratasy fampilazana taty ateo koa tany ampiasana ianao tsy rehetra hitapopoka ny telefona maty avy eo dia nampitomboana ny andro ny janonako tany satria convalescence namaly ny taleta aty fa sitrana tsara vao mody raha vao tonga teto aho dia tany an-tranonao namantana akanjo inona no hitako trano efa nilan'ny tompony efa ela toy izany koa ny asa mafy eny izany ry diny atovy amin'ny toeranao eny fa ianao koa azo finaritra ny manome tsiny afoana rojo nataonao koa nkety nisy tsy mety inona zao no tsy nilazanao tamiko an'izany resaka rehetrarehetra izany nefa hatramin'ny hoe asa ho any ampita momba ny frankais sisy ny asa aloha resaka saika ho ataoko miadana surprise aminao ny raha nazoto ny momba amin'ny frank ngamba no tokony resahako mba tsy hamperitreritra anao ny momba naisy vola toy izao raha nitainy taminao tamin'izay hoe momba ny asako any ampiasana anao lehako any tsy mino anao satria nylazainao fa hiaraka taminao vola lalana iraisana ihany ny anareo sisy ianao tamiko ka nanazava tamiko ve ianao fa andeha koa frank sy ireo namany dia mbola adsoko koa ve izany ianao ankeny tena ohatrany nandrangotrara zo iny nanafina zavatra betsaka asa ina no antony ohatrany nataonao mihitsy izany izay hitsiriny miahafa atao anatiko tato eny ekeko fa nisy tsy nety tokoa nataoko ry dina tsy nety mihitsy fa ianao koa tena nety-po loatra angamba satria tsy nisy fanazavana nomena dina tsy fanome tsy ny lava momba n'izany eto tsika fa samy diso ny tena antony dia hoe ny tsy fahampian'ny fampiresahana teo amiko sy taminao io isan'ny pozana ho an'ny olona roa mifankaty tokony hifanantona hifanazava sy fampiresaka foana ninona miseho toy izany ohatran'izao mahazo antsika izao marina izany rojo tokony tsy fanafinafina sy anisy efitrefitra zay mihitsy no izy miala tsiny ary nisy teny tsy nety ary nataoko tsy nisy na inona na inona teo amiko sy vola minina aminao amin'izany ary tsoroka aminao fa tsy niova ny fitiavako anao ary ianao no nahatongavako eto za fantatro fa tsy maintsy andraly eto ianao na hoela na ho aingana 3 andro izay no niandrasako anao teto 3 andro eny efa afako maly any tonga teto voalohany
mahery ny antso ny fitiridina ohatran'ny nofinofo ny fahitako anao tonga avy tamin'ny fiara sy niakatra teo. Ka naiza koa aza nge ohatran'ny nofinofo koa ny janonako tamin'ny fiara tao ambany tao sy ny akarako teto. Mahagagy mahery tokoa angamba ny antso ny fitiavana Rojo. Tena mahery. Tadidinao ty sary soratra ty. Tiana efa vita io. Herintaona lasa zay ary herintaona androany tsara. Dia andeha hifokifoky tomany indray aka nakombony moramora tamin'ny fanondro ny vavako dia novafany ny ranomasoko. Okizay fa ampy izay ranomaso zay. Ny herin'ny fitiavana angenina nanosika antsika ho tonga eto androany ry diny. Ary ho afatotro ny Rojo izany tsy fa mandrakizay. Fo anotanteraka manomboko izao n'izay ny alahelo. Ihany ranomasonao rehetra fa aty ahy efa tonga hanasitrana izay fery ao anatinao. Matikiry Dina. Misaotra Rojo a. Dia noviany mafy teo an-tratrany ary iny masoandro milentika iny no vavolombelon'izany velorano faharoa izany teo am-pototry ilay fotokazonay. Ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Dina. Ireo nanome aina ny tantara Liva Sioly ary Andrianina niaraka tamin'ny Falsi Sinez ary Jean-Jacques. Tovo Razanamamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatosa.